etsy ankilany mitoy kosa ny asa tanterahan'ny filan-kevitra misahana ny fantsina ny lalàna mahakasika indrindra zany ny fampiavana pirenena tafiditra amin'izany ohatra ny fionan'izy ireo amin'ireo ratsamangaika samihafa eto amin'ny firenena arahantsika indray ny akombavao manoho ny fehinoana amin'ny feo avy amin'ny manana andraikitra ny fampiavana pirenena amin'ny filan-kevitra misahana ny fantsina ny lalàna momba ny fampiavana pirenena tafiditra amin'izany ny fionana izay nirahan'ny délégation avy amin'ny filan-kevitra sy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka ny fanazavana nentin'ny profesora Honoré Rakotomanana. Manitsy manamboatra lasara ny lalàna mikasika momba ny fampiavana pirenena na ny fampiavana malagasy hoe conseil de fampiavana malagasy ny fampiavana malagasy moa zany na fampiavana pirenena ka ny didinay voalohany zany araka ny andiny mifefatra amin'ny fanjakana io dia hoe manatona manontany ny hevitry rôle tena hoe anisan'ny mandray anjara be dia be tamin'ny fampiavana malagasy zany acteur public du processus de réconciliation nationale dia nanatona reo ataontsika hoe filoham-pirenena teo aloha zay anankiroa mbola tsy tanay moa zany satria tsy toerandreo zao tao fa tonga angamba diviranay dia nanatona kio zay ny reo filohan'ny androm-panjakana amin'izao fotoana zao dia androany moa zany fotoana azo hoe tamin'ny filohan'ny fisaranam-pandrenana dia natokavana eo zany dia fampitinididy atao zay hoe inona ny tena zavatra hoentina zany hoe mba tonga zany hoe fampiavana malagasy zany so zany asanaina le lalàna satria zany mbola misy mandrika le fampihavanana satria mba tsy izy moa tsika malagasy matetika hoe miavana tsy piady nefa baika erika ihany ka zay ny tena tadiavana misy hoe ahoana nanonafona zay fombatsika malagasy izy zany. Anisany hoenony ny eo anivon'ny filan-kevitra misahana ny fantsina ny lalàna momba ny fampiavana pirenena ihany koa ny mpanao politika sy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.